filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely. Fa misy inona ao amin'io alatsinainy maraina io? Isy fanompoam-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasana antsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka. Nomeko anarana hoe herinandro makaka. Ny finoko de zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny, tia hita an'Andriamanitra maneho zavatra lehibe sy mahagaga fiainana mandritra iny herinandro diavin'iny, de hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora. Ka hoy aho hoe tongava tompoko, tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora kanefa ihany koa amin'ny fito ora tsy maintsy tapitra ny fotoana. Fiaravavaka no ataontsika ao ka zay noko ary nono ihany koa de ho amarin'Andriamanitra herinandro magaga, herinandro magaga ka dia tongava tompoko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Androdrakely. Manatena anao eo namiko, eo naminay amin'io alatsinain'io. Samy tain'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ala dia tiako ianao tena hoe eritreritra hoe inona ny tena efa latsaka teo amin'ny fiainanao, inona ilay tatitra avy any ambony efa latsaka teo amin'ny fiainanao. Mety hoe ny dokotera ve ny tenanao hoe tsisy azo antenaina tsony aminao. Andriamanitra miteny hoe tsy mifahafatesana ny antony izao fa hanehoana voninahiny. Amen. Mety hoe fiarahamonina amin'ny tenanao hoe efa tsy tafavoaka tsony ianao. Andriamanitra miteny hoe izy nandray an-tanana amin'ny fiainanao. Amen. Mety hoe ny fiarahamonina miteny hoe ianao olona tsy mahay, ianao olona tsy afaka ny tafita. Fa Andriamanitra miteny hoe zanany tsy niasa an-tanany adidiny any ary ho fanahiny efa nomenanao. Ka androany ninona circonstance eo amin'ny fiainanao mba hainao ve hoe inona ny lazain'Andriamanitra momba an'io. Efa natao ho mpandresy itsika mahaotra ny zavatra rehetra. Nous sommes faits pour être victorieux, peu importe notre situation. Nous n'allons pas voir de nos propres yeux, parce que la réalité n'est pas la vérité, car la vérité c'est la parole de Dieu. Alors nous allons croire en la parole. Nous n'allons pas croire à ce que nos yeux voient, mais nous allons croire à ce que
Dieu dit. Wouh! Oh, 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 oh. Saude unità tubo. Saude unità di tu. Tu peux déclarer avec conviction. La parole de Dieu dit que je suis plus que vainqueur, que j'ai la liberté en Christ. Yafansi Chanao. Je peux être guéri de toutes sortes de maladies. Je peux être rempli du Saint-Esprit. Et je suis délivré de toutes sortes de captivités, car je suis plus que vainqueur. Amen. Amen. Eny sosia. Fantatray fa ny teninao dia marina foana. Ary ianao koa dia Andriamanitra tena matoky amin'ny teninao. Ka ninina laza ianao dia izay tsy maintsy tanteraka. Ka amin'ity farafaran'ny volana tsy hijery izay ny zava-misy hoe mety tsy possible. Fa androany izay Jesosy tena fantatray hoe ianao matoky. Ka izay rehetra natomboka nanomboka tamin'ny mois de janvier dia afaka mbola ho farananao. Raha mbola izy koa farany dia tsy ho foana ny fanantenanay. Ary mbola tsy ho farana ny taona dia mbola matoky izay Jesosy fa hainao atao ny zavatra rehetra. Amen. Ianao ilay Andriamanitra matoky loatra. Ninina efa nilazainao tamin'ny fiainanay dia tsy maintsy tanterahanao zany Jesosy. Tu es le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Tu ne changes pas, Seigneur, car ta parole, certainement, elle s'accomplira. Et nous croyons cela aujourd'hui. De tout notre cœur, nous croyons, Seigneur. Matuklo chenao Jesosia. Matuklo chenao siandawa. Sana shiandis vanate nana. Matuklo siandis vanate nana. Funo sani sana tre. Funo santam ni fianaku. Kansapaku akeishi. Matuklo chenao siandawa. Matuklo chenao. Matuklo chenao siandawa. Simba mandao manchakizai. Matuklo chenao vanatena. Misocha Jesos. Urfunau ni santam ni tenaku. Kasabaku akeishi. Matuklo chenao siandawa.
Jesús. Tu es tellement fidèle à ta parole. Tu es le Dieu fidèle. C'est vraiment ton caractère. Melanai tu minha tsasa kanti bulan Desember tieno fazendo lá zaino de utante raina sa chizen maizano Sena tu bukau simansi vitana Kasapaku anche ishi Tino locha sandau ayana Vitana Kansaparku anche ichi Tina locha sandau ayana Zaina tumbu kau designo vitaina Zaina tumbu kau simansi vitaina Kansaparku anche ichi Tina locha sandau ayana Zaina tumbu kau simansi vitaina Sena tumbu kau simansi vitaina Katsapaku anche ishi Tina locha sandau ayana Samite social. En cet instant, nous voulons juste faire une rétrospection de notre vie. Et nous voulons voir qu'est-ce que nous voulons que ça change dans notre vie. Et dire que c'est ça zoni fiena ne. De matière zave yinna ne fanagata ne tamno de yinna bola tiazu ne. De anjoan zem bola amerna levava kawe. C'est ça. Et non le anje mancha mahe manon zava chare chare. Et même yas non a dem nyura faranyas. De anjoan zem ti dizer ny zava-misy eo amin'ny fiainanay fa hijery anao ilay Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetrarehetra ka dia hidonga aminao zay Jesosy hoe tanterao eo amin'ny fiainanay mety misy aminay hoe marary izy dia ianao anasitrana androany tsy andro rapitso tsy andro amin'ny fotoana hafa fa androany ny fotoananao Jesosy mety misy olana sarobahana aminay fa androany ianao hiasa amin'Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra. Il y a la parole qui est écrite dans Matthieu chapitre 19 verset 26 qui dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Nous allons enlever les limites dans nos pensées, Seigneur. Mais nous allons te laisser agir, toi, le Dieu de l'impossible. Et sur les effets chargés en attention, mais tu me cherches de sarcher n'attenteraksan. Fan Juan zan futni nunewe mahema non zava chargé no. Et non yanje manchen zava chargé. Niulanei si le be nu fafate san Lazarus e fa change. Niulanei si le be nu Daniela tonat lava ken liun. Nasa jagas me shakas Abednego tao anatin'ny laforme rehetra hafa. Raha hainao taona nanafaka anazy ireo dia hainao atao ihany koa manafaka anay Jesosy amin'izay situation rehetrarehetra lalovanay. Dia androany Jesosy proveo eto amin'ity toeran'ity fa misy hery ny fanarahana anao. Fa tsy hoe manaranaraka fotsiny eny izay dia mandeha ohatran'ny religion rehetrarehetra. Fa ny safidiananay anao Jesosy dia tena hoe azonay ny profit rehetrarehetra dia ao anatin'izany hoe anehoanao amin'Andriamanitra tsy hay atao anao. Yes. Matoky izay androany Jesosy tsy hoe mirahira fotsiny izay fa ao anatinay tena misy finoana fa hainao atao zavatra rehetra.
ianao omega mandraky zay manjaka mikery ianao Jesosy ianao ny Andriamanitra mifagagana tompo tsy totsy avy indrindra ianao Andriamanitra mahay tsy hay atao ianao rehefa miteny fotsiny ianao dia tsisy matotry tsisy masaka Nous allons chanter cela avec tout notre cœur et avec une foi immense. Andiamo a Nicini Zaga
Jesosy matoky anao zay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hainao ataony zavatra rehetra. Misaotra anao zahery Tompoandriamanitra rana io. Merci notre Père. Sambatra zay amin'ny androandroany ity. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui Satria miaraka aminay eto anao androany. car tu es avec nous. Fandresena lehibe ao anay ity androandroany ity. Ce jour est une grande victoire pour nous. Ka dia miondrika anao trianao zahay. Alors nous allons nous prosterner devant toi, Père. Misaotra Jesosy io. Merci Jésus. Amen. Amen. Zay mimakatoerantsika rehetra. Prenons place. Misaotra an'Andriamanitra isika tompoko fa nomen'Andriamanitra tompon'andro velomana ka afaka manompo an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ity. Nous remercions Dieu le Père car il nous a donné ce jour de plus en sorte que nous avons l'occasion de lui servir. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika satria efa rapananten'Andriamanitra fa amin'ity volana Desambra ity dia moka antsika ho mpandresy izy. Nous remercions aussi le Seigneur car il nous a déjà promis qu'en ce mois de décembre, il nous rendra vainqueurs. Raha mino tokoa ianao dia ho ataon'Andriamanitra mpandresy. Si tu crois vraiment, tu seras vainqueur. Satria efa nilaza amin'ny baiboly fa ho amin'ny Jesosy no hanomezan'Andriamanitra antsika fandresena lehibe. Car la Bible a déjà déclaré qu'en Jésus, nous avons la grande victoire. Ankoatran'izany ireo teny navotry ny mpanompon'Andriamanitra raisin'Andriamanitra tahaka ny teniny. Par ailleurs, toutes les paroles venant du serviteur de Dieu, Dieu va nous accomplir. Ary Andriamanitra tanteraka ny teniny satria izay rehefa amin'anina nampitondriana Isaia mpaminany. Et Dieu justifiera sa parole car c'est la prophétie selon Isaïe. Ka hoy aho amin'ity androandroany ity ho mpandresy isika rehetra. Alors je vous dis aujourd'hui, nous serons tous vainqueurs. Mandram-pifaran'ny taona ahita fandresena zao fiangonana izao. Jusqu'à la fin de l'année, nous verrons la victoire. Ho tanteraka amin'izay manao mainina mafy be izany. Qu'il s'accomplisse ainsi. Andao militeka mafy isika rehetra. Acclamons très fort. Halleluja. Alléluia. Alokana fotoana anaovana vavaka isika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant consacrer du temps pour la prière. Mbola mafisika amin'Andriamanitra ny finoantsika fa ahita fandresena isika amin'izao volana Desambra izao. Nous allons encore confirmer envers Dieu que nous verrons la victoire en ce mois de décembre. Ka na inona zava-misy hitan'ny masonao eny sofinao hoe zavatra ratsy dia hijoro amin'ny finoana isika fa tsy maintsy mandresy amin'ity taona ity. Alors, peu importe ce qui se passe, nous allons nous mettre debout car nous verrons la victoire. Andao hivavaka isika dia namafy fa an'Andriamanitra amin'ny farany isika ary hisaotra azy ny amin'ny fandresena zay efa nomany ho antsika amin'ity taona ity. Nous allons alors prier, nous allons confirmer envers Dieu que nous sommes toujours avec lui et nous verrons la victoire. Tonga dia hivavaka hipepetrahana isika rehetra. Nous allons tout de suite prier. Sokafa Sur place. mivavanao. Na dia vaovao aza anao tonga eto aoka hivavaka ary tena vokatry ny fonao mihitsy le vavaka ataonao. Même si vous êtes nouveau ici, je vous invite à prier. Lazao amin'Andriamanitra fa ianao dia nompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Dis à Dieu que tu vas lui servir jusqu'au bout. Lazao amin'Andriamanitra fa manam-pinoana ny ahita fandreseny ianao melony ny amaranana ny taona. Dis à Dieu que tu crois vraiment que tu verras la victoire jusqu'à la fin de l'année. Samy mivavaka arak'izay fanetanana nataoko izay ianareo rehetra. Nous allons tous prier selon cette invitation et encouragement.
toy izany mivavaka ho antsika rehetra continuez toujours à prier. ho anareo izay any atokantrano any an-kio a dia entaniko mba hivavaka amin'ny fonao rehetra. Je vous exhorte à prier de tous vos cœurs. akipimy masitsika rehetra tompoko dia aoka angina. Nous allons fermer les yeux et écartons le silence. Andriamanitra rainay malalo Notre Père bien-aimé, fahasoavana lehibe ho anay ty fotoam-pivavana androany ity. ce culte d'aujourd'hui est une grande grâce pour nous. Zay rehetra toka eto dia iona aminao tokoa. Tous qui est ici seront avec toi. Ahita ny vonina hitrao. Nous verrons ta gloire, Père. Zay rehetra marary hositranina amin'ny anaran'i Tous Jesosy. qui est malade seront guéris au nom de Jésus. Zay rehetra mbola manana olana ho vonjena amin'ny anaran'i Jesosy. Tous qui ont des problèmes seront sauvés au nom de Jésus. Ary zay efa notahinao dia mbola hotahinao mihoatra no zay nataonao taminy. Tous qui étaient déjà bénis seront bénis comme tu as déjà fait, Seigneur. Tsy andalo fotsiny tompo ty 12 andro mialohan'ny hamarana anay ny taona ity. Ceux qu'un jour avant la fin de l'année ne passent pas tout simplement. Amin'izao andro zao mihitsy no ahitanay fandresena lehibe indrindra avy any aminao. C'est aujourd'hui que nous verrons vraiment la victoire, Seigneur, venant de toi. Efa noresenay ny devoly ary resy tanteraka. Les diables étaient déjà guéris, étaient déjà abolis. Resinay amin'ny anaran'i Jesosy fa naratsy rehetra. Les diables étaient vaincus dans le nom de Jésus. Tsy misy mission azo no tanterahany intsony eo aminay. Ils ne peuvent plus accomplir des missions dans notre vie. Fandresena mihezineza ny fiainana rehetra. Notre vie est une grande victoire. Ary tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa amarana ny taona ho mba hampandresena ity fiangonana ity. Et j'annonce dans le nom de Jésus que cette église aura une grande victoire avant la fin de l'année. Ary andray ny taona vaovao miaraka fandresena lehibe ihany koa zahay. Et nous recevrons la nouvelle année avec une grande victoire. Ho ataonao ny izany Andriamanitra. Et qu'il s'accomplisse ainsi, Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tao hiteka mafantompo isika. Acclamons très fort pour le Seigneur. Andaontsika iroso amin'izao fotoana izao anatanteraka ny fanatitra fanaontsika isika ny fotoam-pivavana eto. Nous allons maintenant avancer pour donner les offrandes. Ho anareo izay notahin'Andriamanitra manokana tato ato dia afaka mandroso ianareo mitondra ny ampafolony izay ny tahin'Andriamanitra anareo. Pour vous qui êtes spécialement bénis par le Seigneur, vous pouvez apporter les dîmes. Rehefa avy moa dia tatazana ny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Et après, on va collecter sur place les offrandes. Ao anatin'izany tsika andaonao hira fiderana, hira ny potsian'Andriamanitra miaraka amin'reto mpidera reto. Et en même temps, on va faire un chant de louange avec la chorale. Tsy zareo ihany anefa no hira amin'izao fotoana izao fa tsika rehetra mihitsy no hiombona amin'izy ireo hira ho an'Andriamanitra. Nous allons tous participer avec eux pour louer le Seigneur. Ndao ary mandroso tompoko. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de
sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Acclamez fort le Seigneur. Ny afatra izay entina ho antsika rehetra amin'ity androany ity dia afatra mikasika ny amin'ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Le message que nous allons vous annoncer aujourd'hui est un message concernant les actions de grâce et la gratitude envers Dieu. Mino aho fa Andriamanitra no hiasa amin'ny alalan'ny mpanompony dia hiteny amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. J'ai foi que Dieu travaille à travers son serviteur et je vais parler au nom de Jésus. Ka ny andrasan'Andriamanitra amintsika rehetra dia ny anogelan-tsofina tsara ny amin'ilay teny. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous tendons bien l'oreille par rapport au message. Fa ny lehibe indrindra ianao makatoa ny teny. Mais le plus important, c'est que tu mettes en pratique la parole. Satria araka voalasan'ity Baiboly ity
raha ohatra ka tsy makatoy zay lazain'andriamanitra isika dia tsy misy azon'andriamanitra atao. Parce que comme il est écrit dans la Bible, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu ne pourra rien faire. Miaraka amintsika eto tombontsika amin'ity maraina ity. Notre Seigneur est avec nous ce matin. Hiteny amintsika tokoa izy androany. Il va vraiment nous parler aujourd'hui. Marina fa hiresaka aminareo mikasy any amin'ny fisaorana sy fakasitranao. C'est vrai que je vais parler concernant le remerciement et l'action de grâce, Fa ao anatin'izany matoky fa hositranina ianao zay marary. mais crois que Dieu va te guérir si tu es malade. Amin'ny anaran'i Jesosy hositrana ny olona rehetra marary toga eto. Au nom de Jésus, tous les malades seront guéris. Ao anatin'izany ihany koa hamonjy anareo zay manana olana izy. Dieu va aussi délivrer ceux qui ont des problèmes. Tsy mba sarotra amin'Andriamanitra ny manafaka ny olana eo amin'ny olon'Andriamanitra rehetra. Ce n'est pas difficile pour Dieu de délivrer ces personnes des problèmes. Satria izany no maha-Andriamanitra n'Andriamanitra. Parce que c'est pour ça qu'il est Dieu. Koa amin'ny anaran'i Jesosy hovahana ny olana misy aminareo. Au nom de Jésus, tous les problèmes sont résolus. Ary amin'ny anaran'i Jesosy hotahina avokoa tsika rehetra toka eto. Au nom de Jésus, nous serons tous bénis, nous tous qui sommes ici. Zay fa voatate olo dia mbola hotahina hatrany hatrany androany. Vous serez encore bénis aujourd'hui. Ary ohatra lavitra no zay no eritreretinao ane no ataon'Andriamanitra amintsika rehetra. Tu seras béni au-delà de toute mesure de ce que tu as pensé. Andaovaka itsika ny baiboly ao amin'ny salamy fahatelo amby zato andiny voalohany sy ny faharoa. Nous allons lire la Bible dans Psaume chapitre 103, versets 1 et 3. Toy izao ny voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Andiny faharoa misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Verset 2. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vakitsika indray ny Tesalonina voalohany toko fadimy andimy fahavalo amby folo. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Araka ny efa fantatsika ry havana malala dia hifarana atoato ny taona 2024. Comme nous le savons déjà, bien-aimés, l'année 2024 va bientôt s'achever. Noho izany hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra isika amin'ny herinandroany. Alors, nous allons exprimer des actions de grâce et de la gratitude envers Dieu la semaine prochaine. Hanao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra miaraka amin'ny fanatim-pisaorana isika amin'ny herinandroany. Nous allons rendre des actions de grâce envers Dieu la semaine prochaine. Zao no ambarako amintsika rehetra toga eto. Voici ce que je vous annonce à vous tous qui êtes ici. Iray amin'ireo zavatra na fiainana takin'Andriamanitra amintsika olon'Andriamanitra ny fisaorana sy ny fakasitrahana azy. Une des choses que Dieu exige de nous, c'est l'action de grâce et la reconnaissance. Tsy maintsy manao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra isika eny na dia isan'andro san'andro azy. Nous devons exprimer des actions de grâce et de la gratitude envers Dieu chaque jour. Mazava be ny voalazan'ny baiboly ao amin'ny salamy fahazato andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fadimy. Ce que la Bible dit est très clair dans Psaume chapitre 100, versets 1 à 5. Vakiko aminareo le teny ka ino tsara. Je vous lis la parole, écoutez attentivement. Mioby ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa ho anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Psaume de reconnaissance, poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Andiny faevitra sy fadimy indray midira eo amin'ny vavahadiny ianareo amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fidiarana. Misaora azy mankalazany ny anarany fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka
faramandimby ny fahamarinany. Versets 4 à 5. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Miaraka amintsika eto tobontsika amin'ity androandroany ity ary manentana antsika izy hoe andao ianareo hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra tokoa. Notre Seigneur est avec nous ici et il nous exhorte à exprimer des actions de grâce et de la reconnaissance envers Dieu. Andao hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ianareo amin'ny maha Andriamanitra an'Andriamanitra. Exprimer des actions de grâce et de la reconnaissance pour Dieu en tant que Dieu. Manamafy an'izany ny salamy nataon'i Davida, salamy fahatelo amby zato, andininy voalohany. Les psaumes de David, chapitre 103, verset 1, confirment cela. Ho Davida manao hoe misaora Jehovah ry fanahiko io, ary zay rehetra ato anatiko io misaora ny anarany masina. David a dit, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amafisiko zany amin'ity androandroany ity fa tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika rehetra manatrika ty fotoan-dehibe ity. Je confirme donc aujourd'hui que nous tous qui sommes ici, nous devons exprimer des actions de grâce et de la reconnaissance envers Dieu. Tsy maintsy ho eo ary atao fiainana mihitsy. Nous devons le faire et ça doit être vraiment notre vie. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra sy makasitraka azy isika noho ny fahavelomana zay fanomeny atsika. Nous devons remercier Dieu et être reconnaissants pour la vie qu'il nous a donnée. Zao matsy anisan'ny zavatra tena tiany olombelona ny ho velona eto ambony tany ity. Parce que les hommes aiment vraiment vivre sur cette terre. Ary tsy hoe ny ho velona fotsiny fa ny ho ela velona mihitsy. Ils n'aiment pas seulement vivre, mais aussi avoir une longue vie. Zany no ato matoka ny olona rehetra rehefa tonga ny taona vaovao dia mifampiarahaba fa velonaina sy matsara. C'est pour ça que quand la nouvelle année arrive, tout le monde présente des vœux, que tout le monde est en vie. Ary tsy vitana hoe mifampiarahaba fotsiny fa mifampirarisoa hoe ho tratran'ny taona manaraka indray. Ils ne se saluent pas tout simplement, mais ils se présentent des vœux pour qu'ils puissent arriver à l'année prochaine. Ampahafantariko antsika rehetra fa ny fahavelomantsika tahako zao ange tsy avy amintsika olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Je vous fais savoir à tous que notre vie que nous vivons maintenant ne vient pas de nous, mais de Dieu. No zany manentana antsika rehetra ao mba hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomeny antsika izao. Aussi, je vous exhorte tous à exprimer de la reconnaissance et de la gratitude envers Dieu pour notre vie. Anome ohatra anankiray aminareo aho entiko manambara fa zao fahavelomantsika izao dia tsy avy amintsika fa avy amin'Andriamanitra ilay nahary antsika. Je vous donne un exemple pour vous montrer que notre vie ne vient pas de nous, mais de Dieu qui est notre Créateur. Andao vakintsika ny Baiboly ato amin'ny Isaia toko fahavalo amby telopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Nous allons lire la Bible dans Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 6. Samy mihaino tsara ianareo rehetra tonga eto. Écoutez attentivement, vous tous qui êtes ici. Andininy voalohany. Verset 1. Ary tamin'izany andro zany dia narary saiky maty Ezeka ary Isaia mpaminany zanaky Amosa nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehovah afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel, donne des ordres à ta famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaenina toy izao indray mivoasoratra. Versets 2 à 6, voici ce qui est écrit. Dia nitodika anakany amin'ny rindrina Ezeka ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe: Jehovah ô, engane ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia toka tamin'ny Isaia ny teny Jehovah nanao hoe: mandeha anaka lazao amin'ny Ezeka hoe zao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa noenoky fitarananao ary efa hitako ny ranomasonao, indro ampiko 12 taona ny andronao sady amonjanao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny Asiria ao ary aro ity tanàna ity ao. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre.
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai, de même que cette ville, du main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. araka io teny vakina io narary Ezékia. Selon ce qui est écrit, Ézéchias était malade. Ary hitan'Andriamanitra avy any ambony fa eo aretina masony Ezékia io dia aretina hitondra azy ho amin'ny fahafatesana. Et Dieu a vu d'en haut que cette maladie d'Ézéchias était une maladie mortelle. Zany indrindra no antony natokan'Andriamanitra naniraka ny Esaia mpaminany hoe mandehana makany amin'ny Ezékia ianao ary lazao aminy zao zavatra hitranga amin'ny fiainana izao. C'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour qu'il parle à Ézéchias sur ce qui va lui arriver. Aza velandany vola mikareny intsony Ezékia hitsabona ny tenany fa ho faty izy ho faty ny eo aretina io. Ne le laisse plus dépenser de l'argent pour se soigner, mais il va mourir de sa maladie. Zay voalazo amin'ny Isaia toko fa 20:3 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 38 verset 1 qu'on a lu au nom de Jésus. Ary tamin'izany andro zany dia narary saky maty Ezékia. Ary Isaia mpaminany zanaky Amozy nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jéhovah afary ny ankonanao fa ho faty anao fa tsy ho velony. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Raha nandreany zany vaovao ratsy zany anefa Ezékia dia tsy kivy mihitsy izy. Quand Ézéchias a entendu cette mauvaise nouvelle, il n'était pas découragé. Rehefa na rehetra manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Na inona tokoa vaovao ratsy eny ny sofinao dia hoy aho hoe aza mba kivikivy zany ianao. quelles que soient les mauvaises nouvelles que tes oreilles entendent, ne sois jamais découragé. Aza mamofo zany ihany koa ianao. Ne désespère pas. Satria isika rehetrarehetra io no Jesosy Kristy dia antsoina hoe olon'Andriamanitra, antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Parce que nous tous, grâce à Jésus, nous sommes appelés des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu. Tsy olon'izao tontolo zao isika zay tsy misy pia fa olon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, manana an'Andriamanitra miay antsika isika. Nous ne sommes pas des gens du monde, mais nous avons Dieu, nous sommes enfants de Dieu et il fait sur nous. Efa fantatr'Andriamanitra tokony atao malona ny olana na ny ady na ny zavatra sarotra atrentsika mandritra fahavelomana eto ambony tany. Dieu sait déjà ce qu'il doit faire par rapport à toutes les épreuves que nous affrontons sur cette terre. Manana toetra sy tom-panahy tahaka ny Ezékia isika. Ayant une attitude comme Ézéchias, Na dia vaovao ratsy ary no eny ny sofiny dia tsy kivy zany mihitsy izy. même si ses oreilles ont entendu de mauvaises nouvelles, il n'était pas découragé. Zany indrindra no antony natokany Ezékia lasa nandeha nivavaka rehefa nandrefa ho faty izy. C'est pour ça qu'Ézéchias est parti prier quand il a entendu qu'il allait mourir. Nivavaka nataony tamin'izany dia nangataka famindrapo tamin'Andriamanitra izy. La prière qu'il a fait, il a demandé la miséricorde de Dieu. Nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra izy. Il a demandé le pardon par rapport à Dieu. Ary nangataka tamin'Andriamanitra mba homen'Andriamanitra fahavelomana izy. Et il a demandé que Dieu lui donne la vie. Satria Ezékia dia nafaritra tsara fa ny fahavelomany eto ambony tany dia tsy avy aminy fa avy amin'Andriamanitra ihany. Parce qu'Ézéchias savait bien que sa vie sur terre ne venait pas de lui, mais seulement de Dieu. Dia ina ho ianao no nataon'ny Ezékia araka ilay nambarako teo. Et à ton avis, qu'est-ce que Ézéchias a fait, comme je l'ai annoncé tout à l'heure? Nivavaka tamin'Andriamanitra izy mba hahazo famindrapo lehibe. Il a prié à Dieu pour recevoir une grande miséricorde. Ary nangataka tamin'Andriamanitra izy mba tsy ho faty fa mbola ho velona eto ambony tany ity. Et il a demandé à Dieu qu'il ne meure pas, mais qu'il soit encore en vie sur cette terre. Nanao an'izany vavaka zany izy satria fantany fa Andriamanitra irery ihany no azo antoka ny amelona azy. Il a fait cette prière parce qu'il savait que Dieu seul pouvait lui donner la vie. Andao hiaventsika vakina ny voalaza Isaia 40:3 ka hatramin'ny 5.
Nous allons relire Ésaïe chapitre 38, versets 2 à 6. dia todika nakany amin'ny rinony Ezeka ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova engany ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara teo masonao dia nitomany mafy dia mafy izy. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Mahafinaritra be ry havana ny fiainana manompo an'Andriamanitra. C'est vraiment merveilleux, bien-aimé, de servir Dieu. Mbola tsy nifarana akory ny vavaka nataon'i Ezeka dia avy hatrany Andriamanitra namaly vavaka azy. Ézéchias n'a même pas fini de prier et Dieu a déjà exaucé sa prière. Mampahery antsika fiangonanao amin'izao vaninandro ianantsika izao aoka asody vavaka ianao. Je vous encourage, actuellement à notre époque, et toujours la force de prier. Raha sanatria ka manana olana lehibe ianao mivavah ianao ary eto amin'Andriamanitra izany. Si tu as un grand problème, prie et porte cela aux pieds de Dieu. Raha ohatra ka misy zavatra irinao mba ho ataon'Andriamanitra aminao amin'ity taona ity na amin'ny taona vaovao iny mivavah ianao eto anatrehan'Andriamanitra izany. Si tu désires quelque chose pour cette année ou pour l'année à venir, prie et apporte cela aux mains de Dieu. Fa ny Andriamanitra topotsika sy vavatsika riavana efa lobava fa iany mivavaka izay ataon'ny olona manompo azy izy. Parce que le Dieu que nous servons a déjà promis qu'il allait écouter la prière de ceux qui le servent. Maro be mihitsy ireo adin-tsoratra masina ao anatyity baiboly ity manamafy fa mihainy mivavaka ataontsika izy sady mamaly. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui confirment que Dieu écoute nos prières et qu'il exauce nos prières. Ka dia tomboka isika ny iny fa zany tokoa io Andriamanitra tompontsika io. Et je vous exhorte à croire que notre Dieu est vraiment ainsi. Dia zao voalaza amin'ny andiny faefatra dia tonga tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe mandehanaka lazao amin'ny Ezeka hoe izao ny lasain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao efa nioanoko fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao indro ampiko 5 taona ny andronao sady hamonjanao sy ity tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakany Siria ao ary hiaro ity tanàna ity ao. Voici ce qui est écrit à partir du verset 4. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajoute 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville, du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Mampahery be mihitsy riavana mieritreritra ny tantara io a. C'est vraiment encourageant, bien-aimé, cette histoire. Tena mampahery be satria rehefa nomen'Andriamanitra fahaela velona fahavelomana Ezeka dia tsy fahavelomana ny 2 andro na 3 andro na 3 andro na 5 andro fa hoy izy hoe apiko 12 taona ny andro havelomanao eto ambony tany. C'est vraiment très encourageant parce que quand Dieu a décidé de prolonger la vie de Ézéchias, il ne lui a pas donné seulement 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 5 jours, mais il a prolongé sa vie de 15 années. Sambatra be isika fiangonana manaraka ity fotoana ity e. Nous sommes vraiment heureux, nous qui assistons à ce culte, Fa ny Andriamanitra vavatsika tena mamaly vavaka parce que le Dieu que nous servons exauce vraiment les prières. ary afaka manome zavatra mihoatra no izay noeritreretintsika na no izay nangatantsika izy. Et il peut nous donner au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé. Zany io Andriamanitra tompontsika sy vavantsika io. C'est le Dieu que nous servons. Ka veriko indray le teko tery aloha hoe malona ny olana sy ny ady atreanao aza kivikivy zany mihitsy ianao. Et je répète encore ce que j'ai dit au début, devant les défis et les épreuves que tu affrontes, ne sois jamais découragé. Efa nanome solution antsika Andriamanitra fa raha tojan'izany ianao eto amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Dieu nous a déjà donné une solution que si tu as des problèmes, apporte-le à travers la prière, Fa eny sy hamonjy anao izy. parce qu'il va te délivrer. Raha misy zavatra irinao mbo ho ataon'Andriamanitra aminao ho iaho amin'ny taona ity sy amin'ny taona ho avy eny dia eto amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Si tu désires quelque chose de Dieu pour cette année ou pour l'année à venir, apporte-le dans la prière. Fa ho tanteranao amin'ny fiainanao zany riavana. Dieu va l'exaucer dans ta vie, bien-aimé. Ary amin'ny anarana Jesosy no anambarako fa mihoatra lavitra no izay nangatanao sy izay no heverinao no ataon'Andriamanitra aminao. Et je déclare au nom de Jésus que Dieu va te donner au-delà de tout ce que tu as demandé. Ho tanterany aminao amin'ity andro androany ity zany. Il va le réaliser aujourd'hui. Ho
ho tanteran'andriamanitra aminao mialohan'ny hamarana ny taona izany. Il va le réaliser avant la fin de cette année. Zay no anisa fandraisana lehibe ho ataon'andriamanitra amintsika amin'ity taona ity tompoko. C'est une grande victoire que Dieu va nous donner cette année. Dia iverenantsika indray ny tantaran'i Ezékia. Nous revenons à l'histoire d'Ézéchias. Nomen'andriamanitra fahaela velona izy. Dieu lui a donné une longue vie. 10 taona be zao no nomen'andriamanitra azy. Dieu lui a donné 15 années de plus. Zany tantara zany dia manambara fa tsy avy amintsika ny fahavelomantsika fa avy amin'andriamanitra irery ihany. Cette histoire explique que notre vie ne vient pas de nous, mais de Dieu seul. No zany tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'andriamanitra isika no zao fahavelomana nomena antsika izao. Alors nous devons toujours exprimer des actions de grâce et de la gratitude pour notre vie. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'andriamanitra isika rehetra riavana malala. Nous devons exprimer des actions de grâce et de la gratitude envers Dieu, bien-aimés. Tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'andriamanitra ihany koa isika. Nous devons également exprimer des actions de grâce Faharoa no refasoavana nomen'andriamanitra antsika tamin'ity taona ity na hatramin'izay. Deuxièmement, pour la grâce qu'il nous a donnée cette année et depuis toujours. Tiantsika rehetra ki andriamanitra e. Dieu nous aime tous. Misy amintsika ireo zao no matsapa hoe tsy mendrika akory kanefa dia nomen'andriamanitra fahasoavana, nomen'andriamanitra zavatsoa, nomen'andriamanitra fitahiana lehibe. Certains d'entre nous pensent que nous ne méritons pas cela, et pourtant Dieu nous a donné des bienfaits et des bénédictions. Zay matoka mampahiranareo hoe tsy maintsy misaotra an'andriamanitra sy makasitraka azy isika no reo fahasoavana, no reo zavatsoa, no reo fitahiana nomena antsika tamin'ity taona ity. C'est pour ça que je vous exhorte à remercier Dieu et à lui être reconnaissant pour toutes les grâces et les bienfaits qu'il nous a donnés. Ny zava-misy anefa dia tahaka izao ianao tsara. Mais voici ce qui se passe, écoutez attentivement. Maro amin'ny olon'andriamanitra no ananan'andriamanitra olana izy. Plusieurs hommes ou femmes de Dieu ont des problèmes par rapport à Dieu. Ananan'andriamanitra olana izy satria raha nanao vavaka tamin'andriamanitra izy dia nazy valim-bavaka fahasoavany izany kanefa tsy hainy misaotra sy makasitraka an'andriamanitra. Ils ont des problèmes par rapport à Dieu parce que même si Dieu leur a donné de la grâce, ils n'ont pas su remercier Dieu. Anan'andriamanitra olana izy satria raha nitaraina tamin'andriamanitra izy dia novidian'andriamanitra fahasoavana lehibe zany kanefa tsy hainy ny nisaotra sy ny nakasitraka an'andriamanitra. Ils ont des problèmes parce que même si Dieu a répondu à leur prière, qui est une grande grâce, ils n'ont pas su exprimer de la reconnaissance envers Dieu. Anan'andriamanitra olana ihany koa izy satria narary izy dia nametrapo panompon'andriamanitra tanana dia sitrana fahasoavana lehibe zany kanefa tsy hainy ny nisaotra sy nakasitraka an'andriamanitra. Ils ont aussi des problèmes parce qu'ils étaient malades et le serviteur de Dieu leur a imposé les mains. Ils étaient guéris, mais ils n'ont pas su remercier et rendre grâce à Dieu. Tena be dia be mihitsy reo fahasoavana, reo zavatsoa, reo fitahiana nomen'andriamanitra antsika. Il y a vraiment beaucoup de grâces, de bénédictions et de bienfaits que Dieu nous a donnés. Fa saingy maro amin'ny olona no manadino an'izany rehetrarehetra zany. Mais plusieurs personnes oublient cela. Tamin'ny andro nisy olona fahasoavana fotsiny izy no natsiaro dia nisaotra an'andriamanitra, nisaotra anao andriamanitra, taorina zay adininy tanteraka ilay fanomezana avy any an-danitra. Au moment où il a reçu les bienfaits, il a remercié Dieu, mais après, il a oublié ce don qui vient de Dieu. Tsy mety amin'andriamanitra zany riavana malala. Cela ne convient pas à Dieu, bien-aimé. Fa ny andrasan'andriamanitra amintsika dia isika mahay misaotra sy makasitraka an'andriamanitra foana. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous exprimons toujours des actions de grâce et de la gratitude envers Dieu. Mila misaotra sy makasitraka an'andriamanitra tsy amin'ny teny ray-mbavy isika fa mila misaotra sy makasitraka an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana sy fakasitrahana maharitra. Nous ne devons pas seulement exprimer des actions de grâce et de la gratitude une fois dans notre vie, mais nous devons le faire tout le temps. Ianao nge ity tantara vakiko aminareo ity araka ny voalazo amin'ny liko toko fa 7 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 10 Écoutez cette histoire que je vais vous lire dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19. toy izao voasoratra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Ary niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea ary
raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka fololahy ny fanena taminy zay nijanona teny lavitra eny ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamindra-fo aminay. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Eo amin'ny dia faefatra amby folo indray raha hitan'ireo hitan' Jesosy ireo dia hoy izy taminy mandeha ihany miseho ampisorona ary efa lasa ireo dia nadio tena mpandehanana ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nakalaza an'Andriamanitra tamin'ny fehamahery sady niakohaka tamin'ny tongo Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana iny lehilahy iny. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Ady fa vita ambin'ny folo ka hatramin'ny fasi ambin'ny folo dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avokoa va izy fololahy fa izany sivy moa tsy nisy hitany verina anome vonatra an'Andriamanitra afa-tsy ty olona afa-firenena ity ihany va ary hoy izy taminy mitsangana mandeha ihana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Io tenin'Andriamanitra zay nivakena io dia manambara amintsika fa mila misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ny olona rehetra zay nandray fahasoavana nandray zava-tsoa nandray fitahina tamin'Andriamanitra. Cette parole de Dieu que nous avons lue montre que nous devons tous remercier Dieu et lui exprimer de la reconnaissance, nous tous qui avons reçu des bienfaits de sa part. Ary fisaorana fa sy fankasitrahana an'Andriamanitra vokatry ny fo no takin'Andriamanitra amintsika. Dieu exige des actions de grâce que nous faisons de tout notre cœur. Araky ny voalaza eo nisy boka fololahy sedra-pantsakatsakana ka nifanena tamin'i Jesosy. Comme il est écrit, il y avait 10 lépreux qui se baladaient et qui ont rencontré Jésus. Raha vao nahita Jesosy reto boka fololahy reto dia velona fanantenany fa ho sitrana tokoa ry zareo. Quand ces 10 lépreux ont rencontré Jésus, ils ont eu l'espoir qu'ils seront guéris. Tao amin'reto boka fololahy reto mantsy ny finoana fa Jesosy dia tena mpanasitrana. Parce que ces 10 lépreux avaient la foi que Jésus est le guérisseur. Ry fiangonana manaritra ity fotoan-dehibe ity Chère Église qui assistait à ce grand culte, tena manentana anareo aho mba iny fa Jesosy Kristy dia mpanasitrana. je vous exhorte vraiment à croire que Jésus-Christ est le guérisseur. Mahay manasitrana ny aretina rehetra izy. Il est capable de guérir toutes les maladies. Jesosy ihany koa no mpamaolana. Jésus sait résoudre les problèmes. Na manao sy manahoana ny alehiben'le olana vitan'i Jesosy ny manafaka antsika amin'izany. Quelle que soit la grandeur de tes difficultés, Jésus peut te délivrer de cela. Fa ny andrasin'Andriamanitra amintsika revana malala dia ny finoana fa izany tokoa Jesosy. Mais ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est de croire que Jésus est vraiment comme cela. Satria tao amin'reto boka fololahy reto ny finoana fa io le mpanasitrana zay no antony natonga azy ireo ny antsoantso hoe ry Jesosy tompo mamindra-fo aminay. Parce que ces 10 lépreux croyaient vraiment que Jésus pouvait les guérir. C'est pour ça qu'ils ont crié, Jésus, aie pitié de nous. Zava-dehibe tamin'i Jesosy ny antsoantso izy ireo fa tena zava-dehibe indrindra ny nahitan' Jesosy hoe manam-pinoana hositranina reto boka fololahy reto. C'était très important pour Jésus qu'ils se sont approchés de Jésus, mais c'était encore plus important pour lui qu'il a vu qu'ils avaient la foi. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mahita antsika mivavaka mitondra le olana mitondra le zavatra irentsika amin'Andriamanitra. C'est important pour Dieu de voir que nous apportons nos problèmes devant Dieu. Fa tena lehibe indrindra amin'Andriamanitra ny mahitanao manam-pinoana fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mais ce qui est encore plus important pour Dieu, c'est de voir que tu as la foi qu'il peut tout faire. Ka hoy aho hoe aoka tsy ho tidina fotsiny ny mahaolon'ny Andriamanitra antsika fa manana finoana fa ny Andriamantsika dia Andriamanitra mahavoavody antsika.
C'est pourquoi je vous dis que ce ne soit pas seulement un titre que nous sommes hommes ou femmes de Dieu, mais il y a efa lo vraiment bava la taminareo foi. izay mpanompon'andriamanitra fa mity volana desambra ity ohatra dia anome fandresena ho antsika izy ho ataony tokoa izany. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous avons déjà dit que ce mois de décembre, nous verrons la victoire. raha tena mihina anao dia ho mpandresy tokoa amin'ity volana ity. Si tu crois vraiment, tu seras victorieux en ce mois de décembre. zay rehetra mihy dia angatahako mba hita eka faran'izay mafy izy. Tous ceux qui croient, acclamez le Seigneur. ataovy mafy any ny tehako ao. Acclamez plus fort. ataovy mafy any ny tehako ao. Acclamez plus fort. dia zao zava-nisy Voici ce qui s'est passé. ho jesosy tamin'ireo boka fololahy Jésus a dit aux 10 lépreux, mandehana misy io ampisorona ianareo mba ho sitrana. allez vous montrer aux prêtres pour être guéris. raha ny ara-tantara no jerena dia ny olona makany ampisorona dia ireo olona zay misy areti-koditra dia tsy hay mihitsy hoe inona rety aretiny ity na inona ty aretiny ity. Si on regarde l'histoire, les personnes qui vont vers les prêtres, ce sont des personnes qui ont des maladies de peau et on ne sait pas d'où vient cette maladie de la peau. makany ampisorona izy mba afantarany hoe aretina tsotra ve ity aretiko ity sa aretina apokana. Ils vont vers le prêtre pour savoir si c'est une simple maladie ou si c'est la lèpre. fa reto boka folona reto a efa nozahany mpisorona tany aloha tany ary fantatra fa tena boka. Mais ces 10 lépreux ont déjà vu les prêtres auparavant et on sait déjà qu'ils sont lépreux. araka lalàna tsy misy antony mbola hiverenany indray ho any ampisorona. Selon la loi, il n'y a plus de raison pour eux de revenir vers les prêtres. fa no ilay teny natao jesosy dia tsy nisalasala izy fololahy fa avy hatrany nakany ampisorona. Mais à cause de la parole de Jésus, ils n'ont pas hésité, ils sont allés immédiatement vers les prêtres. satria tao amin'isy fololahy ny finoana ny teny naloka vavan'i jesosy. Parce qu'ils avaient la foi sur la parole de Jésus. matoa jesosy maniraka antsika ho any ampisorona satria ho sy efa sitrana zany ny arentsika. Si Jésus nous envoie vers les prêtres, ça veut dire que notre maladie est déjà guérie. dia arak'ilay teny hovakina teo rehefa nandeha izy ireo dia nisitrana tena mpandehanana izy fololahy. Et comme on a lu tout à l'heure, quand ils ont marché vers les prêtres, ils étaient guéris en chemin. fa saikindrisy ity zavatra tena nampalahelo an'andriamanitra tamin'izany. Malheureusement, voici ce qui était vraiment triste pour Dieu. ny raika ala tamin'ireo nanapa-kevitra fa hiverina any amin'i jesosy L'un d'entre eux a décidé de revenir vers Jésus mba hideran'andriamanitra ny femahery, pour glorifier Dieu à haute voix. mba hiakoaka sy hanome voninahitra an'andriamanitra. Pour se prosterner devant Dieu et lui rendre gloire. dia tokatany tokoa ity lehilahy anankiray zay sitrana ity. Et cet homme qui était guéri est vraiment revenu vers Jésus. fa izy sy vilahy kosa rehefa sitrana dia lasa nandeha namonjy tokantranony namonjy mivady aman-janany. Mais les 9 autres, quand ils étaient guéris, ils sont partis rentrer vers leur famille, vers leurs enfants. nalahelo nge andriamanitra tamin'izany e. Dieu était vraiment triste. tena nalahelo nge izy tamin'izany e. Dieu était vraiment triste dans ce temps-là. ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, aza mba isan'ny olona tahaka izany ianao. ne fais pas comme ces personnes. rehefa nomen'andriamanitra fahasoavana na zavatsoa na fitahinana lehibe ianao dia zao ihany mila misaotra sy makasitraka an'andriamanitra hatrany hatrany ianao. Quand Dieu t'a donné des bienfaits, de la grâce ou des bénédictions, remercie toujours Dieu. ome voninahitra andriamanitra ny amin'ireo zavatra efa nomen'andriamanitra anao. Rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il t'a déjà donné. ka hoy aho amin'ity androandroany ity Et je te dis aujourd'hui, inona avy ireo fahasoavana na ireo zavatsoa na ry fitahina zay efa nomen'andriamanitra anao tamin'ity taona ity. quelles sont les bénédictions, les grâces ou les bienfaits que Dieu t'a déjà donnés? dia hoy aho hoe efa nisaotra sitraka azy tamin'izany ve ianao. Et je te demande, est-ce que tu as déjà exprimé des actions de grâce pour cela? sa salatria adininao fa avy amin'andriamanitra reo fahasoavana reo zavatsoa reo fitahina lehibe zay efa eo an-tananao ankehitriny. Ou bien as-tu oublié que cela vient de Dieu, ses bienfaits, ses bénédictions et ses grâces qui sont dans tes mains? tandremo ry fiangonana manarika an'ity fotoan-dehibe ity.
Faites attention, chère Église qui assistez à ce culte. manatsina amin'Andriamanitra isika raha manadiny ny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra no ireo fanomezana zay efa nataony ho antsika. Nous ne devons pas oublier de remercier Dieu et d'exprimer des actions de grâce pour tout ce qu'il nous a déjà donné. Tena manatsina amin'Andriamanitra isika. Nous avons vraiment tort devant Dieu. Ataoko fa mazava be amintsika le tantaran'ilay boka fololahy. Je crois que l'histoire des 10 lépreux est bien claire pour nous. Fa andao vakitsika aloha ny Romanina toko voalohany andimy faraika amby roapolo. Mais nous allons lire Romains chapitre 1, verset 21. Zao voasoratra fa na dia nalala an'Andriamanitra aza izy, zany hoe nafantatra an'Andriamanitra le olona, dia tsy mba nankalaza an'Andriamanitra toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Be dia be mihitsy ny olona no hiara-n'io teny io a. Il y a beaucoup de personnes à qui cette parole s'applique. Fantany tsara ny momba an'Andriamanitra. Ils connaissent bien concernant Dieu. Fantany tsara fa avy amin'Andriamanitra ireo fahasoavana ireo zava-tsoa ireo fitahina zay efa eo an-tanany ankehitriny. Il sait bien que tous les bienfaits, les bénédictions et les grâces qui sont dans ses mains viennent de Dieu. Fa tsy mba napetrany eo amin'ny toerany mandriamanitra azy ilay Andriamanitra. Mais il n'a pas donné à Dieu la gloire qu'il méritait. Adiny tanterakany ny misaotra sy ny makasitraka an'Andriamanitra. Il a oublié d'être reconnaissant et de remercier Dieu. Raha nisan'ny olona tak'izany ianao dia hoy aho hoe tsy mety amin'Andriamanitra izany. Si tu fais partie de ces personnes, cela ne convient pas à Dieu. Tsy tokony ho fiainantsika olon'Andriamanitra izany. Ça ne doit pas être notre vie, nous qui sommes hommes ou femmes de Dieu. Toy izao ihany koa ny teny nataony Davida ilay nivakiako taminareo Salamo fahatelo amby zato andiny voalohany sy faharoa. Voici aussi ce que David a dit dans Psaume chapitre 103, versets 1 et 2. Hoy Davida, misaora Jehovah ry fanahiko, azy rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. David a dit, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Zava-dehibe tamin'ny Davida ny misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra mandrakariva. C'était vraiment important pour David d'exprimer des actions de grâce envers Dieu tous les jours. Fantany tsara matsy fa tokony ataony izany. Il savait bien qu'il devait le faire. Fa ankoatran'izany eo amin'ny andininy faharoa dia hoy Davida, misaora Jehovah ry fanahiko ary asa misy adononao ny fitahiany rehetra. Mais à part cela, au verset 2, il a dit, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ry fanahiko tandremo mba tsisy ho adononao ny fahasoavana ny zavatsoa ny fitahiana rehetra zay efa nomen'Andriamanitra anao. Mon âme, prends garde de ne pas oublier tous les bienfaits, les grâces et les bénédictions que Dieu t'a donnés. Tandremo ry fanahiko aza misy adononao izany rehetra izany. Fais attention, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dia zao ihany koa ny teny nataony Jesosy tamin'ilay boka anankiray zay niverina ny olika teo anatrehany. Et voici également ce que Jésus a dit au lépreux qui est revenu vers lui. Ho Jesosy tamin'ity boka ray sitrana ity. Jésus a dit à ce lépreux qui était guéri, Akasitran'Andriamanitra raiko zao ataonao zao. Dieu, mon Père, a créé ce que tu fais. Izao Jesosy ihany koa dia makasitraka zao zavatra ataonao zao. Moi, Jésus, j'agrée également ce que tu es en train de faire. Rehefa sitrana ianao dia nalala ny verina taty amiko mba ankalazan'Andriamanitra amin'ny fehamahery. Quand tu étais guéri, tu as su revenir vers moi pour rendre gloire à Dieu. Niverina taty amiko ianao ka niakohaka teo amin'ny tongotro sady nisaotra an'Andriamanitra. Tu es revenu vers moi, tu t'es prosterné à mes pieds et tu as remercié Dieu. Tiako be mihitsy zany toetranao sy toe-pananao zany ho Jesosy. J'apprécie vraiment ton comportement et ton attitude, a dit Jésus. Noho zany efa sitrana ianao ka dia ho valideko amin'ny alalan'ny teniko ny fanasitranana anao. Alors tu es déjà guéri et je valide par mes paroles ta guérison. Dia zao ny teny Jesosy ao amin'ilay Luka toko fafito ambin'ny folo andimy fahasivy ambin'ny folo. Et voici ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 17, Ho verset Jesosy 19. mitsakana mandehana ny finoanao no efa nahavoavonjy anao.
Jésus a dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. dia sitrana tanteraka izy ary tsy verina tamintsony ny aretiny Et il était complètement guéri et la maladie n'est plus revenue. rehefa mieritreritra n'io teny io dia hoe reo olona zay nandray fahasoavana nandray zavatsoa nandray fitahina tamin'Andriamanitra kanefa tsy malala misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra possible andalo fotsiny zany rehetra izany eo an-tanany. Quand je lis cette parole, je pense que toutes les personnes qui ont reçu des bienfaits, de la grâce ou des bénédictions de Dieu et qui n'ont pas remercié, toutes ces choses vont passer enfin de leurs mains. ilaina validen'Andriamanitra riavana reo fanomezana zay fanomen'Andriamanitra atsika Dieu doit valider les bienfaits qu'il nous a déjà donnés, bien-aimés. ka aoriana fisaorana sy fakasitrahana ataonao an'Andriamanitra dia laza aminao izy hoe tokava aminao araka izay nionao dia haritra eo aminao reo zavatra nomen'Andriamanitra anao. Et après l'action de grâce et la reconnaissance que tu exprimes, il te dira qu'il en soit fait selon ta foi et cela va durer en toi. mino zany teny ambarako zany ve ianareo Est-ce que vous croyez cela? zay rehetra midy angatahako mahita ka mafy be ao an'Andriamanitra Que izy ceux qui croient acclament le Seigneur. dia zao indray mbola dia ito zao indray ny teny nataon'i Jesosy tamin'ilay boka anankiray sitrana Et voici encore ce que Jésus a dit aux lépreux qui étaient guéris. azafady ho Jesosy tsy folo lahy ve ianareo samy sitrana daholo Jésus a demandé, est-ce que vous n'étiez pas 10 lépreux qui étaient guéris? fa aiza ny sivy lahy Mais où sont les 9 autres? tsy fantany ve fa tokony hiverina aty amiko aty izy mba hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent revenir vers moi pour remercier Dieu? tsy fantany ve fa tokony anao tahaka zao ataonao zao izy folo lahy Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent faire comme ce que tu as fait, ces 9 personnes? ndika ny teny Jesosy tamin'ity lehilahy zay sitrana ity dia izao malahelo aho noho nataon'ireny sivy-lahy reny. La signification de cette parole de Jésus, c'est ceci. Je suis vraiment triste de ce que ces 9 hommes ont fait. tsy mety riavana raha malahelo Andriamanitra satria tsy nalalana tokony nataonao ianao. Ça ne peut pas si Dieu est triste parce que tu n'as pas su ce que tu devais faire. noho izany amin'ity androandroany ety manentana antsika rehetra aho andao hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra isika. Alors aujourd'hui, je vous exhorte tous à remercier Dieu et à faire des actions de grâce. efa nanao an'izany angamba ianao teo aloha Peut-être que tu l'as déjà fait auparavant, fa mieriny androany kosa irasaina ho avy eto isika hiaraka hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra avy amin'ny fontsika rehetra. mais la semaine prochaine, nous allons revenir ici pour remercier Dieu de tout notre cœur. dia akoatra fisaorana sy fakasitrana ataontsika ho an'Andriamanitra ambavy À part les actions de grâce et la gratitude que nous exprimons de notre bouche, dia andao hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra isika miaraka amin'ny fanaty-pisaorana. remercions aussi Dieu à travers des actions de grâce. ahoana ho David ao amin'ny salamy fa 9:140. Qu'est-ce que David a dit dans Psaume chapitre 116, verset 12? ho David ino no avaliko a Jehova no ny soretra nataony tamiko. David a dit, comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? efa nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra ambava aho ary nataoko tamin'ny foko rehetra le izy ho David. J'ai déjà remercié Dieu et exprimé de la reconnaissance par ma bouche et de tout mon cœur, a dit David. efa niakoaka sy nisaotra an'Andriamanitra tokoa aho tamin'izany. Je me suis déjà prosterné devant Dieu pour cela. efa nataoko daholo zay azo rehetra nataoko zay azo rehetra natao ho fisaorana sy ho fakasitrahako an'Andriamanitra. J'ai déjà fait tout ce qui était à mon pouvoir pour remercier Dieu. fa saika rehefa diniko zany rehetra izany dia tsy ampy ho David. Mais quand je pense à tout cela, je pense que ce n'est pas suffisant, a dit David. inona re no avaliko an Jehova no soretra nataony tamiko ho David. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi, a dit David. dia rehefa nanao vavaka tahak'izany David dia natsapa famangina avy any an-danitra izy. Et quand David a fait cette prière, il a senti que Dieu l'a visité. dia zao ny fanapa-kevitra ny raisiny araka voalaza eo amin'ny salamy 1:100 aloha. Et voici la décision qu'il a prise, ce qui est écrit dans Psaume chapitre 116, verset 12 d'abord. ino no avaliko an Jehova no soretra nataony tamiko. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? dia andiny fa 7:1 ndray
Au verset 17, ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anaranao Jéhovah no antsotro. je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. Andy fa 20 anefa ny voatiko amin'ny Jéhovah aho, eny eo latreny olona rehetra. Verset 18, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Andy fa 20 farany dia ho akianja ny trano Jéhovah eo voanao ry Jerusalema ô, alléluia. Verset 19, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Zany hoe akoatra ny fisaorana sy mifankasitrahana nataony David ambavy. C'est-à-dire qu'à part les actions de grâce et la reconnaissance que David a fait par sa bouche, Akoatra ny fiakofana sy ny fanomezany voninahitran'Andriamanitra no soretra nataon'Andriamanitra taminy. à part l'adoration et tout ce qu'il a fait envers Dieu pour tous les bienfaits qu'il a reçus, Dia nanapa-kevitra izy fa hitondra fanatim-pisaorana, fanatitra spécial. il a décidé qu'il allait apporter un sacrifice de reconnaissance. Izany fanatitra no lazainy Davida fa ho ataon'izany dia fanomezana misy valeur avy any aminy omena an'Andriamanitra. Ce sacrifice que David a décidé de faire avait une grande valeur devant Dieu. Fanatitra misy valeur avy any aminy no sorehetra nataon'Andriamanitra taminy. C'est un sacrifice de reconnaissance qui a une très grande valeur pour tous les bienfaits que Dieu a fait envers lui. Zany no nataony Davida mba ho afa-po izy amin'ny fanehoana fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra no sorehetra nataon'Andriamanitra taminy. C'est ce que David a décidé de faire pour qu'il soit satisfait de tout ce qu'il a fait envers Dieu. Nosoratana izany tantara izany ry havana malala mba ilazana amintsika fa tokony ho tahak'izany akoa ny fiainantsika mialohan'ny hamaranana ny taony. Cette histoire a été écrite, bien-aimé, pour nous dire que nous devons avoir une vie pareille avant la fin de l'année. Araka ny fanambarako taminareo amin'ny herinandroany isika dia iray saina iray fo hiaraka hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra. Comme je vous l'ai déjà dit, la semaine prochaine, d'un commun accord, nous allons rendre grâce à Dieu. Iray saina iray fo sika hankasitraka an'Andriamanitra amin'ny alalana fisaorana sy fankasitrahana mipololotra avy atao anaty. D'une même pensée et d'un même cœur, nous allons remercier Dieu à travers les actions de grâce. Hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra ihany koa sika amin'ny alalany fanatim-pisaorana. Nous allons aussi remercier Dieu à travers des sacrifices de reconnaissance. Amin'ny mahafanatitra ny fanatitra dia aoka hiomana tsara isika hitondra fanatitra tena misy valeur amin'Andriamanitra. Comme ce sont des offrandes, préparons-nous à donner des offrandes qui ont vraiment de la valeur devant Dieu. Aoka fantatsika rehetra fa tsy voavidy vola akory ireo fahasoavana, ireo zavatsoa, ireo fitahina izay efa nomen'Andriamanitra antsika. Sachons tous que tous les bienfaits, toutes les bénédictions que Dieu nous a données, nous ne pouvons pas l'acheter avec de l'argent. Ohatra amin'izany zao ny fahavelomantsika tsy voavidy vola. Par exemple, notre vie, nous ne pouvons pas l'acheter avec de l'argent. Ireo zavatra efa nomen'Andriamanitra anao tsy voavidy vola. Tout ce que Dieu t'a déjà donné, tu ne peux pas l'acheter avec de l'argent. Ary zay no antony mahatonga antsika anao ezaka lehibe hoe anome fanatim-pisaoranao fanatitra tena misy valeur tokoa. Et c'est pour ça que nous allons faire un grand effort pour donner un sacrifice de reconnaissance qui est d'une grande valeur. Ka samy miomana amin'izany tsika rehetra. Préparons-nous tous pour cela. Enina dia tsapanao azy hoe tsy misy eo an-tanana araka fijery azy. Oui, même si tu penses que tu n'as rien dans tes mains, selon ce que tu vois, Atao vitan'Andriamanitra ny etahitanao fa ho avy etanao amin'ny herinandroany hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra. montre à Dieu que tu as soif de venir ici la semaine prochaine pour glorifier Dieu. Atao vitan'Andriamanitra fa ho avy etanao amin'ny herinandroany miaraka fanatim-pisaorana. Montre à Dieu que tu vas venir la semaine prochaine avec des offrandes de reconnaissance. Mino fa ahafahan'Andriamanitra ny fihetsika ataonao amin'ny herinandroany. Je crois que Dieu va vraiment distinguer ce que tu vas faire la semaine prochaine. Ka dia amoakana ho mpandresy arabaka teny izy. Et il va te rendre victorieux. Ary possible anome zavatra lehibe mihoatra noho izay no eritreretinao Andriamanitra. Et c'est possible qu'il te donne quelque chose qui est au-delà de tout ce que tu as imaginé. Mahafaly an'Andriamanitra mantsy ny mahita antsika rehetra hoe amarana taona ho mba hampandreseny. Parce que Dieu est vraiment content de nous voir terminer l'année avec la victoire. Ka raha mino anao dia ho tanteraka aminao zany. Et si tu as la foi, cela va se réaliser pour toi. Ny afatra farany entiko anareo dia ilay voalaza ao amin'ny Tesaloniana voalohany 5:20.
Le dernier message que je vous apporte, c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. zao ny afatra nomeny fanamasina Paul apôstôly tamin'izany. Voici le message que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Paul. Misora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Ny zavatra rehetra lazain'ny Baiboly eto dia izao. Tout ce que la Bible dit, c'est ceci. Eo ilay nambarako taminareo hoe zao fahavelomana nomena antsika izao. Comme je vous ai déjà annoncé tout à l'heure, c'est la vie que Dieu nous donne. Eo ireo fanomezana tsara zay fanomen'Andriamanitra antsika araka nambarako teo. Il y a aussi tous les bienfaits que Dieu nous a déjà donnés, comme je vous l'ai annoncé. Eo ihany koa nefa ny fatsapanao fa misy zavatra tsy mazava aminao mitrango amin'ny fiainanao mandrakaketiny. Il y a aussi les choses que tu penses qui ne sont pas encore claires dans ta vie aujourd'hui. Ka na inona zavatra niainanao tamin'ity taona ity mila misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra foana ianao. Et quelles que soient les circonstances que tu traverses cette année, tu dois toujours remercier Dieu et lui rendre grâce. Mikasiny amin'ny fisaorana sy fakasitrahana amin'ny zavatra rehetra io amin'ny herinandroany ho toizantsika ny afatra. Concernant les actions de grâce et la gratitude en toutes circonstances, nous allons continuer ce message la semaine prochaine. Ka dia mimana ianareo iona amin'Andriamanitra amin'ny herinandroany. Préparez-vous à rencontrer Dieu la semaine prochaine. Miomana ny any amin'ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra. Préparez-vous à exprimer votre reconnaissance à Dieu. Miomana hisaotra sy akasitrahan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanampisaorana. Préparez-vous à exprimer de l'action de grâce et de la gratitude envers Dieu. Ary mimana ihany koa fandray zavatra lehibe tsy takatra sainao ianao aoriana fisaorana sy fakasitrahana ataontsika. Et prépare-toi aussi à recevoir quelque chose de très grand au-delà de toute mesure après les offrandes que tu vas faire. Teny avy amin'Andriamanitra zany sa teny ambara-panompon'Andriamanitra ka dia ho amarin'Andriamanitra. C'est une parole qui vient de Dieu et Dieu va le justifier. Andao hivavaka avy hatrany isika rehetra tompoko. Nous allons prier tout de suite. Tonga dia hivavaka be mihitsy isika hisaotra an'Andriamanitra na dia mbola hisy fotoan-dehibe ary amin'ny herin'ny androany. Nous allons tout de suite prier pour remercier Dieu, même s'il y a encore un grand culte pour la semaine prochaine. Sokafo vavanao samy mivavaka samy misaotra an'Andriamanitra izy. Ouvre ta bouche et prie et remercie Dieu. Samy mivavaka izy. Priez tous. Toy izy mivavaka ho fisaorana sy ho fakasitrahanao an'Andriamanitra sahady. Continue à prier pour rendre grâce à Dieu. Ataovy tena mirehitra mihitsy ny ao anatinao maneho izany fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra izany. Exprime vraiment beaucoup d'actions de grâce et de gratitude envers Dieu. Toy izy mivavaka hoy ao. Continue à prier. Eninareo tsara ka mantantaran'ilay boka anankiray sitrana izay niverina nakeo amin'i Jesosy. Vous avez bien entendu l'histoire du lépreux qui est revenu vers Jésus. Fa nisaotra an'Andriamanitra tamin'ny fiamahery izy. Il a remercié Dieu à haute voix. Nisoratany zany mba ho alainao tahaka amin'ity androandroany ity. C'était écrit pour que tu fasses comme lui. Aoka hisaotra an'Andriamanitra amin'ny feo mahery ihany koa ianao. Remercie aussi Dieu à haute voix. Ahafahan'Andriamanitra manome fakasitrahana anao manokana. Pour que Dieu puisse t'agréer personnellement. Atsaka ny tananao dia andao hivavaka daholotsika rehetra. Lève les mains et prions. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy. Prie de tout ton cœur. Ataovy ny fisaorana sy fakasitrahana. Fais les actions de grâce No et zao de fahavelomana gratitude izao. pour la vie, No rehefa nomezana be dehibe izay fanomen'Andriamanitra anao. pour tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Enina dia mbola ao anatin'ny ady mangotrakotraka ary ianao atao foana ny fisaorana. Oui, même si tu affrontes encore de grandes batailles, fais Fa toujours efa de la fantatr'Andriamanitra izay reconnaissance. tokony atao antsika rehetra. Dieu sait déjà ce qu'il doit faire pour nous. Samy manandratra amin'ny fiaony isika rehetra. Élevons tous notre voix. Manginy isika tompoko. Gardons le silence. Akipian'ny masonao. Ferme les yeux. Apetrao eo amin'ny fonao tananao. Mets ta main sur le cœur. Andriamanitra Père, reto izahay. nous sommes ici. Ny mpanomponao no manao vavaka amin'izao ora izao. Ton serviteur, Misolo tena ny fiangonana rehetra devant toute l'Église. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Misaotra anao zahay. nous te remercions. Mankasitraka anao zahay. Nous te rendons grâce
ny am'izao fahavelomana nomena ho anay izao pour la vie que tu nous donnes. ary mbola maniry izahay ny atratra farany taona Et nous désirons encore achever cette année. ary maniry ihany koa ny andray ny taona vaovao 2024 Et nous désirons aussi recevoir la nouvelle année 2025. ho ataonao zany Andriamanitra Tu vas le faire, ho Seigneur. amin'ny tanjona anao anie ny fahavelomana rehetra Que notre vie te rende gloire. misaotra anao ihany koa ny amin'ny refamezana marobe zay efa nataonao taminay Nous te remercions aussi pour tous les bienfaits que tu nous as déjà donnés. ho tonga tahaka David izahay Que nous puissions être comme David. tsy hanadiny ny fitahirana zay efa nomenao anay Que nous n'oublions pas les bienfaits que tu nous as donnés. ka dia misaotra sy mankasitraka anao zahay Et nous te remercions pour tout cela. misaotra sy mankasitraka ihany koa ny amin'ny fitondrana sy fitantanana nataonao ho anay Nous te remercions et nous sommes aussi reconnaissants pour la façon dont tu nous as conduits. manana hevitra heverana anay ianao Andriamanitra eo Tu as des plans pour nous, Seigneur. ka dia misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Et nous te remercions au nom de Jésus. halleloia Alléluia. amen Amen. dia samy tain'Andriamanitra isika rehetra andao hiteka azy Que Dieu nous bénisse tous. Acclamons le Seigneur. dia tahaka izao zany filazana anentanako antsika rehetra amin'ny herinandroany araka ilay nambarako taminareo teo anao fisaorana lehibe faratapony isika ka miomana ho amin'izany ianao dia zao ihany koa anao dia efa manomana hoe tsy maintsy mitondra fanaty mpisaorana tena anao defi mihitsy a mba afahako manome arak'izay tratrako na mihoatra no zay vitako azy no ataoko amen na faharoa filazana raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fadimy volana janoary taona 2024 misy fotoan-dehibe eto ino ilay fotoan-dehibe voalohany anao fotoam-pivavahana lehibe isika satria io ny alahady voalohany anaovantsika fotoam-pivavahana eto amin'ny toerana ity amin'io taona vaovao io noho zany everiko fa tsy tsara raha ohatra ka tsy tonga sahady anao vao miandony taona everiko tsy tsara zay tena amandrika ny devoly mba tonga anao tsy ho avy eto fa tena ataovy mihitsy atogavanao manaova defi ianao hoe tsy maintsy tonga na amin'ny enina na valo na folo zay mety aminao dia amin'io alahady saika io ihany koa satria taona vaovao ny taona dia hitondra tsodrano ho anareo zay mivady ataoko fa ho anareo tonga te tamin'ny herina dia nazava mihitsy ny fanentanana nataon'le pastera tantoliara mikasika any amin'ny mahazava-dehibe ny tsodrano zay entina himpanompon'Andriamanitra ho anareo ka dia tongava ianareo fa anankiray fahatelo ihany koa amin'ny mataona vaovao azy dia manao fety isika hifampirarisoa ary hifanome voninahitra eo ny atrehan'Andriamanitra fety be zany io fotoana io amen na filazana lehibe manasa antsika kristianina rehetra ao amin'ity androandroany ity ho tonga isika ny alatsinainy maraina manomboka amin'ny enin'ora maraina ka hatramin'ny fito ora maraina zay tanterahana ao amin'ny fiangonana refi Androdrakely fa misy inony ao amin'io alatsinainy maraina io isy fanompolim-pivavahana spesial na fotoam-pivavahana zay anasanatsika zay nomeko anarana hoe herinandro makaka nomeko anarana hoe herinandro makaka ny finoko dia zao satria namangy Andriamanitra hoe zay rehetra tia hita an'Andriamanitra miasa mandritry ny herinandro diavin'iny tia hita an'Andriamanitra maneo zavatra lehibe sy makaka fiainana mandritra iny ny herinandro diavin'iny dia hoy aho hoe andao atsoko daholo ny olona rehetra ho avy isika ny alatsinainy amin'ny enin'ora ka hatramin'ny fito ora ka hoy aho hoe tongava tompoko tongavy ianareo aza tany manomboka amin'ny enin'ora
kanefa ihany ko amin'ny fitora tsy maintsy tapitra ny fotoana fiaranavavaka no ataontsika ao ka zay noko ary nono ihany ko teo amarin'Andriamanitra herinandro magaga ka dia tongava toboko ny toerana ao amin'ny fiangonana Refy Andronakely manaterana anao eo namiko eo naminay amin'io alatsinain'io samy tain'Andriamanitra